Fatatry ny solombavam-bahoaka Tim ho tanterahana enso mandrakizay. Rody be ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara mitaka ny anesorana ny tsangam-baton'ray ny demokrasia ao anatin'ny parka botanika. Kolikoly eny anivon'ny tobim-pahasalamana miantso ny rehetra ho sahitorika ny Transparency International. Tompoko lahy sy tompoko vavy ankafaliana sy ankaravona indray ny tsidihako ny tokantranonao amin'ity arivariva ity tonga soindrainao ato anatin'ny famparalam-bavao ny fahitalavitry ny MPS manasanao ampanajana sy ampitiavana re anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Fampiseho amin'ny endriny maro ankehitriny ny fanaovana kolikoly eto Madagasikara. Isan'ny anjadiny izany ny tontolo ny fahasalamana sy ny manodidina azy. Tsy taza-potsiny mahalona izany anefa ny avy ao ny anivon'ny Transparency International ka nisy androany ny tetikasa vavao nentin'izy ireo hiadivana amin'izay kolikoly izay. Arao fanadihadiana entin'ny zavatra maefa teo amin'ny sariny tahirinena Ranarinirina. Mahatratra 520 isanjato nitrangana kolikoly eo amin'ny sehatry ny fahasalamana raha nitatitra navoakan'ny Transparency International ny taona 2024. Misy eo amin'ny endriny maro izany kolikoly izany ary lasibatra voalohany amin'izany ireo olona tody sy fahasalamana sy ireo olona manantona ireny tobi-pahasalamana ireny hoy ny avy eo anivon'ny Transparency International. Lehibe zany ny kolikoly tena mivoaka tao. Be da be le no lazain'olona fa telo zany naravina tao anatina telo lehibe le izy dia voalohany indrindra aloha nisy an'ilay hoe fangatana vola atao fahasalamana eo amin'ireo mpanatona tobi-pahasalamana nefa tsy tokony atao zay zavatra zay. Fa teo ihany koa nisy ny kolikoly izay voalaza be da be tao anatin'ilay fanadihadiana le hoe fanodikodiana ny mpiasan'ny fahasalamana ny fanafody izay tokony ampiasaina ho an'ny mariage nefa tsy ampiasaina amin'ny 100% zany le izy fa mety hoe 50% ihany no ampiasain'ilay mpiasan'ny fahasalamana dia ahodiny ihany le izy dia varotana indray avy eo. Dia tao anatin'izay ihany koa misy le hoe resaka hoe favoritisme moa zany tena hoe be da be voalaza tao anatin'izay hoe mafatapatatra le nao avanao le mpiasan'ny fahasalamana sy le olona mpanatony eo dia tonga ireny dia hoe prioritaire foana voaray an-tanana foana dia miahaka eo le sasany tokony ho voaray miloha. Dia izay zany tamin'ny ankapobeny no tao anatin'izay fanadihadiana nataonay tao anatin'ilay tetikasa tsapony gasy ny zavatra tena mivoaka tao anatin'izay. Maro anefa ny antony tsy mety mahatonga izay trangana kolikoly eny anivon'ny tobi-pahasalamana izay ka mila jereny ny fanjakana akaiky. Ny enti-manana ho andry zareo amin'ny sehatry ny fiasany mihitsy ny tsy ampy izany satria ny karamana dokotera dia anisan'ireo mbola ambany raha samy hoe mpiasam-panjakana ampitahiana izany. Dia ny fitaovana ihany koa matetika tsy zarizary. Hitantsika ingena ohatra tamin'ireny hoe amin'ny anara-pahasalamana ireny izy nefa tsy prioritaire zany hoe amin'ny resaka teti-bola le fahasalamana mbola tsy ampy foana ny enti-manana na amin'ny lafin'ny olona io na amin'ny lafin'ny fitaovana zany na amin'ny lafin'ny tambo-karama ihany koa. Dia izay no mety hoe manosika ny mpiasan'ny fahasalamana sasany marihako tsara hoe sasany satria tsy nirehatra koa nanao an'ilay izy akory miditra amin'izay hoe resaka kolikoly izay mba hoe sitrany ahay izany. Tsy ireo olona tonga manantona ny tobi-pahasalamana ihany anefa no iaran'ny kolikoly fa voakasika izany ihany koa ireo mpiasan'ny fahasalamana. Izany indrindra no aton'ity tetikasa vavao novokarin'ny Transparency International ity dia ny Kazak na ny Centre d'Assistance Juridique et d'Action Citoyenne. Tanjona ny ahafahany rehetra misitraka ny zoara-pahasalamana sy ny mba hisiany hitamberina andraikitra ary ny mangarara eo amin'ny sehatry ny fahasalamana. Ampafantatra ny olona aloha voalohany indrindra ny azony ara-pahasalamana. Eo ihany koa fampafantarana ny olona ny fomba fisehoan'ny kolikoly ao anatin'izany sehatra ny fahasalamana izany. Ankoatran'izay koa dia mandray fitarainan'ny olona ny Kazak izay eo amin'ny Kazak zany amin'izany fandraisana fitarainan'ny olona zany moa ny atao dia manoro lalana ny olona manoro lalana anazy amin'ny dingana tokony ataony sy ny taratasy tokony homaniny mba ahafahany misitraka ny zoany ara-pahasalamana. Ankoatr'izay dia misy moa zany ny Kazak mobile ao anatin'io Kazak io le Kazak mobile zany atao eny amin'ny commune izay
misitraka ny fisian'ny kazaka zany hoe le commune enina voalaza teo ho any Analamanga manokana moa dia ny Mahitsy sy ny Sabotsynamena izy io atao isam-bolana ireo kazaka mobile ireo. Faritra telo eto Madagasikara moa ny misy ny ivitoerana kazaka dia ny any amin'ny faritra Nosy, ny any Atsimo Andrefana ary ny eto Analamanga izay vao nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany. Vavao avy any Antsirabe kosa indray sedeny grevy ny mpianatry ny US avy Antsirabe androany mitaky mba hanampiana ireo mpampianatra izy ireo satria dia tsy hampisa ireo mpampianatra ao an-toerana amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny fitakiana samihafa toy ny fotodrafitrasa izay mba sahaza amin'ny vola alaina amin'izy ireo. Tonga tena toerana avy hatrany koa moa ireo mpitandro filaminana nandrava ny hetsika. Arao ny fanadihadiana entin'ny MPS Antsirabe. Ny fiantohana ny mpampianatra avy amin'ny faritra hafa sy ny tsy fahampiany fotodrafitrasa sy ny fampitaovana na eo amin'ny lafo androany dia nanao dibe ny mpianatra eo anivon'ity sekolim-panjakana ity nitaky ny mba hanampiana azy ireo saingy nosakana ny mpitandro filaminana ny getsika. Zay efa nangataka tany amin'ny rehetrarehetra tany préfecture sy ny sisa hoe zay hanao manifestation pacifique tsy amintsy an'iny zay. Or nefa lavina fotsiny tsotra izy nefa assemblée générale ny ataonay ety Atsara tanàna ety ambanivohitra tsisy hoe anakorotana na iny dia teny zay misy envoyé ministère ny antenne dia hoe voaray fangatanareo fangatana nefa tsisy enony fa le président tsy ny fidinay kory ny teny azy tao dia lasa izy tsisy tatitra tsisy n'iny donc tsy maintsy nanapa-kevitra zay hoe tokony mba enony rehetra kosa ny fitakiana fa raha ohatra zay tsy nandoa vola be mety raha hoe gratuit ny anao ohatr'izany mety mba hafa ihany zay fa le hoe vola be mihitsy ny aloha nefa en retour tsisy zavatra azonay dia démarche zay koa efa hoe fatao préfecture zay dia ny antony moa dia hoe corona fa tsy mahazo voky zay nefa vonona anazy amin'ny fepetra rehetrarehetra fa magaga amin'ilay izy tsisy naninona mihitsy ilay izy tamin'ny voalo hoe tsisy olana ilay izy. Eo ihany koa ny tokony isiany laboratoire izay efa ntaonany maro no nangalana vola amin'ny mpianatra takin'izy ireo ihany koa ny ampiakarana ny vatsim-pianaran'izy ireo ary leovantena ny USAV mba hialana amin'ny vola izay alohan'ireo mpianatra. Ny fitakinay efa ataona maro zay no sokatra nefa mbola tsy mahaleo tena hatramin'izao hoe tsy université efa mpanantenana foana asiana université manara-penitra eto dia le ray koa chaque 4 mois efa firy vola zay niditra nianatra efa boky mbola tsisy mivoaka zay koa ampandoavana vola be mandoa vola zay nefa au moins rehefa mandoa vola zay tranche tokony hoe au moins misy zavatra qualité mba mivoaka ohatra hoe mba tena mianatra anaty infrastructure tsara zay fa zay hoe atao hoe fanjakana nefa vola alohanay militovy privé nefa ny zavatra en retour avy eo mianatra ambody hazo anaty fiangonana. Fitakiana voalohany ity ary manaraka ny onjan'ny université sy firaisan-kina hoy ireo mpianatra mikorotana ny tontolon'ny fampianarana ambony amin'izao fotoana izao Antananarivo, Antsiranana, Toamasina, Fianaratsoa ary nanomboka omaly ihany koa ny revin'ny mpianatra ao Amaniday Toliara. Androany raikitra ny fifanandrinana teo amin'ireo mpianatra sy mpitandro filaminana. Mpianatra roa no naratra ary manisy nandory ny pilone natao amin'ny UNS Toliara. Fantatra fa fitakiana vatsim-pianarana efa-bolana sy fampitaovana ary resaka fankatoavana diplôma no anton'izao grevin'ny mpianatra izao. Mila mandray andraikitra ny Ministeran'ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika sao hitatra ny amin'ireo sekolim-panjakana hafa ny hetsika. Eo amin'ny vaovaon'ny toekarenina manodidina ny fambolem-bary kosa indray dia ny 20 isanjato ny mpamboly eny Ambohitrimanjaka ihany no mivarotra ny vokatra izay fanao ny isa-taona. Ny ambiny dia natao hitsinjovana ny taona ao atokantrano ny vary miakatra izany. Niova nefa izany noho ny tsy fahampiana ankoatra ny fienan'ny vokatra niakatra tamin'ny taona 2012 sy ny taona 2020 ity. Arao fanadihadiana entin'ny Ravirazafimahenina sy Mateo Prince. 5 taona isaky ny hektara isan-taona ny vary miakatra amin'ny lemaka Ambohitrimanjaka amin'ny velaran-tany 120 hektara. Voatery mamboly ny tantsanana tsy ampy aza ny tomanana nanaovana izany. Mipetraka hatrany ny tahotra sao lasan'ny fanjakana ny tany. Ny vokatra miakatra nefa tsy mahatotaona ny any ankamaroany. Ny vidy marina eny an-tsena izay lafo dia lafo. Arakaraky ny fahavokana ohatrany tamin'ity zao vary zara fa vary. Zaro izy ny aketram-balo ngamba io tsy 3 kitapo na 4 kitapo raha betsaka dia tsy ampy manodidiny taona zany. Efa misy ny ilana vola dia tsy maintsy mivarotra kely. Ny sasaka ny vokabary tamin'ity taona ity ho any Ambohitrimanjaka. Mipetraka olana ny tsy fahampiany velaran-tany ambolena sy ny fampitirana rano ho an'ny vary aloha. Mbola sarotra ho an'ny mponina nefa ny anjifa ny vary tsinjo noho ny kalitaony.
tambary rehetrarehetra iny zany misy olona anankiray ao ny misy olona roa telo efatra be da be zany mila anankiray ambana be da be amin'ny velarantany vileno satria manana velarantany be da be izy dia vitsivitsy ny manana velarantany mahavita vary misy ary tsy mahavita taona azy izay sy vatra zany dia hitsinjovany azay satria etrrehetra tsara hoe zao ny varidiasy tena varidiasy madio reny tena 700 valonjato kapoka dia ny olona eto Ambohimanjaka zany tena izay mitsinjovany hoe mba tsy hahafahany miazakazaka amin'izay na hoe vidy sy teo tampo tsy zakany ny olona koa zany zany fa zao fahasiarana zao moa zany dia mitranga zay tranga satria ny ento manany olona ny fiaina atao tokantrano zany voatery ny vatra ihany izy tamina lasy iny iarahantsika malala hoe teo ny Covid-19 ny aretin'iny eo koa ny fahasahiranany olona vokatry ny fitantanana eto amin'ny tany sy fanjakana zany dia sahirana ny olona dia voatery ny vatra ny tambarina dia mira fiarina 20 ka hatramin'ny 520 isanjato. Mandinina ny 7 tapitrisa ny isan'ny malagasy manerana nosy araka ny tatry ny teo anivon'ny Instat. Mbola manafatra varanefa isika noho tsy fampiny vokatra miakatra. Tsy rehetra ihany koa no mahatakatra ny vidiny 700 ariary eny an-tsena ny raikapoaka ka voatery mampiena ny arotsaka isan'andro. Faheritaona latsaka kely taorian'ny sy ny valanan-dretina coronavirus teto amintsika dia vokany efa niena ary dia niena tokoa zany ny tany fandoavan-ketra tena anivon'ny commune maro teny betsaka no tafiditra tao anatin'ny fahasaranana ka tsy afaka nanefa izany. Alao rety fanadihadiana etiny Ravira Zafimahina sy Mathieu Prince ity. Tsy misy intsony ny sokajy ampovoany atao amintsika na ny manan-karena vao mainka amin'ny tombony arena na ny ampy ny isan'ireo tena sahirana vokatry ny krizy. Misy fiantraikany any fandoavan-ketra nefa izany. Tamin'ilay confinement iny mbola tsy dia nisy fahefana firy ilay vahoaka zany amin'ilay sahirana koa moa ilay vidim-piainana koa miakatra be dia tsy vola nandoavana vidikely lehetra mihitsy. Ny tanin'ity raha vao may ohatrany tsy voaloko za raha vao may miakatra ihany ilay vidim-piainana. Tsy nanana voly zay nandoavana hetra nanjirona raha amin'izao mbola tsy voaloko. Tsy mbola misy vola mihitsy satria ny asa tsy dia misy amin'ilay ariam-pahasalamana. Ele confinement mihitsy satria ny karama matsaka dia indraindray misy indraindray tsy misy. Ny tratraniny teo zao 4 dia mbola tsy voaloko mbola ao. Ho an'ny commune Andraninahoatra, zara raha ny 730 isanjato ny olona no nahavita nandohetra ny taondasy. Entsekilany, ny tombo 20 isanjato ny isam-pivarotra amoron-dalana no ny fahaverezana asa ka ny volana laina tamin'ireo isan'andro no nahafana ny antoka ny kary mampiasa teo anivon'ny commune. Dia lasa nitombo ilay mpivarotra dia imo raha malala fa fiainana sarotra dia tsy dia niditra tamin'ny fanalana andray ny commune fa fantoka-vadikely nataonay. Hatreto aloha tsy dia misy hoe mibahana be loatra ny lalana fa ilay arabe koa moa madaladalaka ihany dia izay no ampatonga an'zareo. Kanefa kosa nametaka izay tamin'ny président tsena hoe rehefa milamina seo ny corona ty ny aretiny ty dia manala an'ilay mpivarotra izay avy eo. Miompana bebe kokoa amin'ny fitombony tany fandoavan-ketra ny vinavina ny fanjakana ho antetebolam-panjakana 120 raha 720 miliara eo ny tamin'ny taondasy vinavina no 730 miliara ariary izany no antytaona ity. Vinavina ihany anefa ireo izay ahina tsy hotratra noho ny vesatra mahazo ny orinasa tsy miankina izay mitagy fanalefahan-ketra noho ny krizy eo ihany koa ny mangarary izay hitakiany vahoaka ny tambirina andraikitra avy mitondra fanjakana. Ny vaovao malaza maneran-tany noentsika amin'ny ny fiarahana amin'ity arivariva ity. Nisehoana fanafiana mahery vaika tany Syria avy amin'ny tafika Amerikana ho Maly alakamisy 20 ny volana febroary ka nahalavonina olona ampolony maro. Marihana fa ity no etsika miaramila voalohany nataon'ny gouvernementany Joe Biden. Arao ny fanadihadiana entiny mialy rary nombana. Nahafatesana mpiady-panohana ny Teheran 17 avy hatrany ny fanafiana mahery vaika nataon'ny tafika Amerikana tany Syria ho Maly alakamisy. Foto-drafitr'asa fampiasa milisy mpanohana ny Iran no tafian'ny Etazonia ity. Ankoatra ny fiarovan-tena dia valon'ny fanafiana farany mikasika ny tombotsoan'ireo tandrefana izay natao tany Iraka ity zava-niseho ity. Foto-drafitr'asa maro manamorona ny sistany no potika tanteraka ka tafiditra tao anatin'izany Kataeb Hezbollah araka ny nambarany mpitondra teny ministeran'ny fiarovana Amerikana. Nahazoana lalana ny famelezana ho setry ny fanafiana farany natao tany Etazonia sy ny mpiasan'ny fiara-mitantana ao Iraka izay mbola mahazo fandrahonana hatramin'izao ho hatrany ity tompon'andraikitra ity. Ankoatra ny fahampotehan'ireo foto-drafitr'asa sy ny trangam-pahafatesana 17 farafahakeliny dia kamiao telo izay feno fitaovam-piadiana ihany koa no potika tanteraka.
Fanafiana telo no ny ampanganan'ireo vondrona amin'ny tapiadina iraniana tao anatin'ny herinandro, fotoana izay nitaky ny Washington ny fanekeny Teheran ny amin'ny hamerenana ny fifanarahana nokleary izay niemora ny Etazonia tamin'ny taona 2024, fotoana ny tantanan'i Donald Trump. Tsara ny manamarika fa ity fanafiana omaly ity no hetsika miaramila voalohany nataon'ny fitondrana Joe Biden nandritra izay fotoana nandraisan'izy ireo ny fahefana sy ny fitantanana ny firenena nanomboka ny 20 Janoary lasa teo izay. Ny vaovao politika kosa indray dia nolavan'ny prefecture Antananarivo ny fangatahany RMDM izay nikasa anohetsika etsy Ambojatovo ho an'ny rampitso hateboka telo no nandavany prefecture izany fangatahana izany ary nitondra fanazavana momba izay indrindra moa androany ny teo anivon'ny RMDM ary ny fanadidina eo amin'ny sary sy rindra-tsary ny toky Ramarola. Voarain'ny RMDM androany ariva ny taratasy avy amin'ny prefecture Antananarivo izay nandany fangatahany aneo hevitra etsy Ambojatovo ho an'ny rampitso. Voalaza ao anatin'izany taratasy izany fa tsy voaja fetrora afana manao fangatahana amin'ny hetsika toy izao ary tsy omen'ny commune alalana ihany koa ny RMDM ka izay no antony anakanana ny hetsika saika natao rampitso. Ho an'ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara dia mangataka izy ireo amin'ny tsy hanosihosena ny tsangam-baton'ny rain'ny demokrasia malagasy. Efa natokana sady efa nitokanana ho kianja ny demokrasia ny eo Ambojatovo ary tena nitokanana fomba manetriketrika io toerana io tamin'izany fotoana zany fa kianja ny demokrasia. Faharoa, napetraka ao anatin'ny toerana io ao ny tsangam-baton'ny profesora Zafelber zay rain'ny demokrasia. Koa noho izany rehefa tsy azo anehoana hevitra fa ho lasa parka botanika ilay toerana dia mangataka izahay ny anesorana an'ilay tsangam-baton'ny ray aman-dreny profesora Zafelber amin'ny toerana io fa tsy mendrika azy ny atao anaty parka satria rain'ny demokrasia izy. Faharoa, mandra-pahatateraky ny fanjakana an'izay dia tsy maintsy hiverina anao fangatahany foana zahay raha mbola ao ny anaran'ny profesora Zafelber zay rain'ny demokrasia. Fa ny fijery hafa dia zao raha sanatria ka tsy tanteraka zay dia mahita izay fa ho ampidirina ao anaty parka avokoa ireo olona rehetra zay mitaky an'izany demokrasia zay tahaka ny profesora Zafelber zay hidina ao anaty parka. Zay ve ny tiana atao eto? Zay le lazainay fa jadona, zay le lazainay fa tsy ekeny. Ankehitriny dia miantso ny vahoaka malagasy zahay ny amin'ny rapitso, miantso anareo zahay mba tsy hisy hipoitra eny Ambojatovo, mba tsy hatao antsika no hanakana na hanao sotasota eto amin'ny tanàna misy antsika ity, fa avelao ho an'ny zareo zay tomponantoka amin'ny fanidina an'ity kianja ity ny zavatra mety iseho eto amin'ny tanànantsika. Raha tsy ahivina dia ny 14 Oktobra 2024 nanokana ny fitondram-panjakana ny tsangam-bato tandindona eto mametraka ny anaran'ny kianjan'ny demokrasia hitondra ny anaran'ny profeseur Zafelber saingy ankehitriny dia tsy misy lanjany intsony ny tena hoe demokrasia. Mazava arak'izany fa tsy ho avy any amin'ny kianjan'ny demokrasia ny RMDM rampitso na dia nanam-pikasana aneo hevitra azy izy ireo.
fa efa eo andalam-pamaranana ny lisy mpifidianana vonjimaika ny eo anivon'iseny ankehitriny asa izay efa fanao isa-taona na dia tsy misy fifidianana hoatrehana aza. Raha tsy ahivina dia ny voalohan'ny volana desambra 24 ka hatramin'ny 15 ny volana febroary lasa teo no nanatanterahana ny fampidirana sy fanalana ireo olona tokony ao anatin'ny lisy mpifidianana. Arao ny fanadihadiana enty miala rarinombana teo amin'ny sariny Sirindra-Tsariny Andry Rakotomalala. Ao anatin'ny fotoana anotana printy ny lisy mpifidianana izay nanangonana ny antotam-baovao mikasika ny mpifito dirina sy esorina ao anatin'ny lisitra ny eo anivon'ny voamera mahaleo tena misahana fifidianana na ny senia amin'izao fotoana izao. LRE na ny voamera eto an-toerana misahana ny fanisana ireo mpifidy eny anivon'ny vokotany no nandray ny fanapahan-kevitra tamin'ny fampidirana na ny fanesorana ireo mpifidy ao anaty lisitra. Amin'ny alahady 29 ny volana febroary izao moa no amaranana vonjimaika izay lisy mpifidianana izay. Averina makany amin'ny vokotany indray zany izay le lisitra zay. 20 andro no aretany izay ilay fanajanonana ny lisitra any amin'ny vokotany dia ao anatin'izay le 20 andro zay zany entanina indray ny olom-pirenena ny mpifidy ho tonga ao amin'ny vokotany ho raisin'ilay CLRE tapitra moa ny 20 andro dia atao indray ny traitement isan-karazany faranana tanteraka amin'ny 15 ny volana May ilay lisitra zany. Ka io lisitra faranana ny 15 ny volana May io no ampiasaina amin'izay fifidianana mety ho tanterahina aorian'ny 15 ny volana May hatramin'ny 15 ny volana May ny taona manaraka. Nambarany ity tompon'andraikitra ity ihany koa fa nisy ny fipetranoraisina mikasika ny tsy fahatomombanana teo amin'ny lisy mpifidianana teo aloha sy ny rara doublon izay nampitaraina olona maro. Teo moa zany ny fandefasana ireny mombamomba ny olona voakasika ny tsy fahatomombanana misy karazany roa zany izy ireo dia ao zany natotanay printy ny anarana sy ny mombamomba ireo le olona zay hita hoe miverina indroa na mihoatran'izay ao anatin'ny lisitra dia nalefa tany amin'ny vokotany isiny zay fisoratana anarany zay raha miverina indroa ny anarany dia nandefasana avokoa zany ireo le vokotany anankiroa ahitana ny fisoratany anarany. Misy ihany koa zany ireo le hoe olona zay manana laharan-kara-panondro mitovy dia natotanay printy ihany koa zany ny mombamomba nyreny olona reny dia nalefa ny fotony any amin'ny vokotany nanetsehana ireo le ratsa mangaika ny senia mba hanao ny fanamarinana an'izay lay laharany kara-panondrony reny. Raha tsy ahivina namoaka tatitra mahakasika ny asa vitany ho an'ny taona 2024 ny teo anivon'ny senia ny volana janoary lasa teo ka nilazany fa nahitana tahany fiakarany aotra faingo 7 isan-jato na maherin'ny 3 tapitrisa ny mpifidy voasoratra anarana. Ny isa raiky amin'ny 7 sy 7,7 alina kosa ireo fiverenana anarana anaty lisy mpifidianana no fafana. Fa manjaka ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao tsy voarintsony ny vahoaka sy ny fananany ary tsy mifidy sokajin'olona izay lasebatra amin'izany. Saika mampivarahontsana avokoa moa tatoato ny tranga isehony izany tsy fandriam-pahalemana izany. Ary ao raha mifanadihadiana eo amin'ny sary ny Toky Ramarola Sirindra-Tsariny Mano Randriamalala. Saika isan'andro no ahenona fanafiana sy vononona eto Madagasikara ary miseho amin'ny endrika mampivarahontsana isan'andro izany. Anisan'izany tany Betroka izay nahafatesana olona 7 mianaka izay nidorana tao an-tranony. Tamin'ity herinandro ity koa dia nisy namoa tany Ambanja ny tale jeneralin'ny Instat teo aloha izay mpandraraha. Arak'izany dia samy tsy mandry fahalemana avokoa ny sokajin'olona rehetra eto Madagasikara. Saika mpamerikeloka avokoa ny akamaroan'ireo mpanao ratsy raha araka ny hita amin'ireny tatitry ny mpitandro filaminana ireny. Ny sazy ve tsy ampy sany fahantrana no mamely mafy. Manirana be fo zay mety mizara roa. Eto amintsika betsaka ny tany koa fa tsika rery angamba. Mafy be ilay famerenana ny olona vavy ny sazy eo amin'ny fiarahamonina réinsertion sociale. Mbola na eo amin'ivona fianakaviana ary zany dia fantatritsika fa voatoso-botanana reny olona vavy ny sazy reny. Hoe migadra hony trondrotrondron'ny fiarahamonina molotra eny olona reny. Sarotra ho anazy ny verina hiasa zany mahatonga an'ireny le vao hiasa dia aiza casier judiciaire anao. Dia tsy mahay zay ve midika fa tsy azo raisina miasa intsony ianao. Migadra tsy midika zany io fa mino fa sarotra amin'ny olona ny andray anao ohatra efa ny finjaina voasazy ianao.
sarotra zany resasosy sofa misy an'ireny fikambanana ara-tsosialy ny ataoko hoe ny any amin'ny ara-pivavahana ny mopera ny sinisehatra samihafa miezaka mandray ireny iverina anatin'ny fiarahamonina ka tsy holatsaka tsony any amin'ireo elikosaina taona mila ezaka be ara-tsosialy zany zay fa le faharoa enitsika kosa zay lazaiko hoe zaraiko roa le valiteny raha ren'le resaka enitsika hoe gadram-bola anaty figadrana efa voeloka no mivoaka antsokosoko tokony mijoro ny fanjakana amin'izany tsy ara-dalàna zany za tsy tahitra pitsopitsony zay fomba fitantananao fa hitantsika reny fiarahamoniny reny ny tenin'ny polisy tenin'ny gendarme hoe fa maninony ty nihita amin'ny arabe nefa olona tokony anaty figadrana ary matetika amin'izy ireny le olona tena nanao eloka be vavy efa voatsara no tafavoaka ny ivelany no nifiraisana tsy kombakombana olona samihafa any za tsy mahalala le procédure ny zareo hoe izy ny afaka mamoaka an'izany eo kosa za zao dia andraikitry ny fanjakana zany ka eo no ozy hoe mampalahelo io ary ezaka be io any amin'ny fiarahamonina ny famerenana anatin'ny lalana mahitsy afahany verina tony atsika rehetrarehetra mampalahelo zany tsy tokony ho adinoana fa antony maro no mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena raha tsy hitanisa fa tsy ny tsy fananana asa ny kolikoly ny fikorontanana fiarahamonina sy ny maro hafa raha mbola manjaka toy izao ny tsy fandriam-pahalemana dia ho saotra amin'ireo mpampiasa vola vahiny no hiasa eto Madagasikara na inona tetikasa ataony fitondram-panjakana na eo amin'ny fampandrosoana sy ny indostria ka tsy mbola milamy io tsy fandriam-pahalemana io dia hoezaka verimaina fotsiny ihany izany. Vavao avy any Toamasina kosa indray dia totosa omaly ny fivondrona be n'ireo mpikambana ao anatin'ny tanora tiako i Madagasikara atao Toamasina tao tanjona ny ikatsahana hatrany ny masony firenena ny ady amin'jadona sy ny fanapara-pahefana aroaro ny fanadidina etin'ny MPS Toamasina. Ny fahatsapana fa tsy misy mandeha amin'ny lohan'ny intsony ny fitantanandrara eto amin'ny firenena ka io no antony nampifohy indray ny toromason'ireto tanora tima ao Toamasina ireto. Tsy ekena ho izy ireo ny jadona sy ny fanararaotam-pahefana misy eto Madagasikara. Raha tsy ilaza ny zava-nisy tao Toamasina ny herinandro lasa teo izay namoizana aina mpianatra iray ny takon'ny zony. Voaka ny fanginana misy izay anatin'ny tanora tiako Madagasikara amin'ny toe-draram-pirenena izay misy tompona andraikitra voalohany izay tanora amin'ny firenena. Malahelo izay amin'ny zavatra izay nisy teto Madagasikara indrindrandrindra eto amin'ny faritra iainana eto Toamasina dia fitakiana ny zavatra ilaina reny ny zavatra nisy. Aminay zany tsy tany demokrasia misy eto Madagasikara fa fanaporetana dijadona ka miangavy mitondra mahefa eto Madagasikara zay isokatra ary eno ny feo amin'ny vahoaka malagasy indrindrandrindra ny tanora fa ny tanora no avy ny firenena. Isan'ny hetsika goavana ho tanterahin'izy ireo atsoatsy ny fanadiovana ireo tokotany misy ny orinasan'ny filoha Karavalomanana ao Toamasina. Misy tokoa ny hetsika izay ho karakaran'ny tanora tiako Madagasikara eto Toamasina. Ezaka zany zay anadio ny faritra izay misy ny fananany filoha teo aloha eo amin'ny Magro sy Ambohidrano. Zay zany ny asa voalohany ho ataonay tiako Madagasikara eto Toamasina. Miantso ny rehetra araka izany ireto mpikambana ao anatin'ny tanora tima Toamasina ireto mba hiara-dia amin'izy ireo manoloana ny endrim-pitantanana misy ankehitriny. Tsara manamarika fa ao anatin'ny atao hoe redynamisation ny antoko politika tima nanomboka ny volana febroary 2024 taorian'ny fiaonam-be tsy bypass. Fa eny somandrakizay kosa no anao tatitra amin'ny vahoaka ny sabotsy 9 martsa ho avy izao ireo solombavambahoaka enina voafidy tamin'ny alalan'ny antoko tima eto Andrenivohitra izany araka ny resaka ny solombavambahoaka Fidèle Razarapiera atao amin'ny fandarana miara-manonja androany maraina aroaro ny fanadidina entin'ny miala rarombana teo amin'ny sary sy rindratsary ny Toky Ramarola. Nanapa-kevitra ireo solombavambahoaka enina voafidy tamin'ny alalan'ny antoko tima fa eny somandrakizay izy ireo no manao tatitra ho an'ny vahoaka. Ny député Fidèle Razarapiera no nanambara izany tamin'ny fandaharana miara-manonja androany. Araka ny fampitam-baovao dia tafapetraka eny amin'ny prefen'ny polisy ny taratasy fampahafantarana avy amin'ny mpanohitra. Toy n'ilay efa natao tamin'ny herinandro lasa zany dia nametraka taratasy eny amin'ny ivon'ny préfecture ny polisy ary tsy natao hoe herinandro indray ny fepotona mena ny préfecture ny polisy amin'izay fampahafantarana zay fa napetraka androany ho an'ny sabotsy heriny mihitsy zany ny fotoana ifanomezan'ny solombavambahoaka enina Menada solombavambahoaka n'Antananarivo renivohitra amin'ny vahoaka n'Antananarivo saingy ny mahasamy hafa azy amin'ilay ny RMDM kosa ny RMDM nangataka n'Ambohijatovo fa ny
solombaboaka ny Madagasikara vita tao anatin'ny boriboritany enina tato amin'ny tanàna Antananarivo kosa dia nampafantatra ny préfecture de police fa hoarahanay ary le teny nataony préfecture de police omena anareo somandrakizay dia nametraka fa hoena somandrakizay ny solombaboaka enina ato anatin'ny boriboritany enina ato amin'ny tanàna Antananarivo satria izay fitenenana zay no natao tamin'ilay fangatahana nataony tsy hoe fangatahana zay fampahafantarana nataony solombaboaka ny Antananarivo teo aloha hoe zahay dia anao fa tatitra ao nivoaka Antananarivo amin'ny asabotsy ny antony sabotsy lasa teo zany dia 420 ora melohan'izay no niteny préfecture ny police Antananarivo hoe omena anareo ary somandrakizay dia rehefa nifampidinika ny samy solombaboaka zany dia hoe andao ary ampahafantaritsika mialoha be mihitsy ny préfecture ny police fa hoakanesantsika eny le somandrakizay zay nomeny zareo tamin'ny vanim-potoana mba tsy tenena ndray ka nomena anareo somandrakizay ka nanino nareo narakeny dia hozy le solombaboaka ity tsy 420 ora tsony ty fa herinandro mahery no hitenenana aminareo ary fa idiranay le somandrakizay izay napetraka reo fa somandrakizay dia 7 hektara amena malalaka mihitsy nareo ao anatin'izay dia narahanyilay solombaboaka aty amin'ny fanoherana zany zay tenin'ny préfecture de police zay sy teniny teo anivo fitondram-panjakana any Rajoelina mihitsy ma zay hoe mena 7 hektara nareo kanina ranakeny saingy ny olana tamin'ny fotoana ity izay tsika hoe 420 ora le fotoana ny mena fa ity zany nampahafantarana mialoha mihitsy le préfecture de police Antananarivo fa hoeny somandrakizay amin'ny sabotsy heriny tsy sabotsy zao fa manjary fanitsaka amin'le NRMDM fa amin'ny sabotsy heriny no anao tatitra ireo solombaboaka enina ato anatin'ny tanàna Antananarivo. Raha tsy ahivina ny 20 janoary 2024 dia nanambara ireo manam-pahefana ny kianja ensomandrakizay dia malalaka ho an'ny mpanohitra raha anao tatitra izay zo no sady voafatra anaty lalam-panorenana hoy ny préfet Antananarivo. Mazava araka izany fa ny teny préfecture no arandro solombavam-bahoaka ny Madagasikara. Ety ampamaranana ny vaovao dia ampahafantarana isika fa raha itsika atao aoriana ny fampalalam-baovao izao ny fanadihadiana manokana nataon'ny mpanao gazety teratany vahiny Sandra Juliana Langley avy any Luxembourg izay mivoaka tamin'ny televiziona sy fahitalavitra maro tany toerana toy ny tany Belgique ary Suisse izay horonan-tsary izay horonan-tsary izay moa dia mitatitra indrindra ny fahitany izao tontolo izao ny raharaha politika eto Madagasikara sy ny mpitondra fanjakana amin'ny ankapobeny eto toerana izany sy ny tontolon'ny demokrasia. Ny sampana fampalalam-baovao ny MPS dia mametraka ny veloma ho an'ny rapitso indray ary tompoko lasy tompoko vavy.